tsy mino aho fa misy fanasitranana manomboka raha tsy hoe ianao mino tokoa fa Andriamanitra tianao. Atomboka amin'ny filazana hoe manompo an'Andriamanitra ve ianao? Zao manompo ny fihetseponao. Mihoatra ny zavatra rehetra ny olona milaza amiko ny fahatsapany. Jery ohatra vitsivitsy rehefa mangataka an'Andriamanitra hamelany fahotana ianao. Inonao ve fa nandray famelana ianao dia izay fotsiny ihany sa ianao mandany fotoana amin'ny fihetsepo sy fanamelotena foana isan'andro ary matetika herinandro na volana mihitsy aorian'izany. Fanamelohana dia olana lehibe ho an'ny kristianina. Fantatsika fa mamela heloka Andriamanitra no tsika fa velany fahotantsika. Lazaintsika ny olona fa mamela heloka izy. Fa matetika sika no mangataka famelana. Kanefa mbola miazona ny fanamelohana. Nahoana ny manao zany? Nahoana ary sika no ohatr'izao e? Ataoko fa betsaka ny olona fatoran'ny fanamelohana. Mety avy amin'ny lasanao zany. Za dia noararotina tamin'ny fahazazako. Ary satria ny raiko nilaza tamiko fa izay nataony tamin'izany dia ho zava-miafina lehibe izay tsy hisy ahalala afa-tsy za sy izy rery. Na dia mbola zaza dia fantatra fa misy zavatra tsy mety ao. Matoa feniny zany. Ka na dia zaza dia nekeko fa nisy zavatra tsy nety teo amiko. Tsy mba tonga atao tsaiko mihitsy hoe misy zavatra tsy mety koa aminy. Fantatra fa izay nataony tamin'izany dia tsy mety fa nozakaiko rery zany. Izay nananako olana ka nahatonga azy mbola noho izany foana ihany. Hitanareo, na izy no ararotina dia tsy maintsy voarahoana foana. Ka tenenina tsy teniteny amin'ny olona. Indrindra moa raha fanolanana izany. Satria fantatra fa mahamenatr'olona. Ary ny zava-miafina tandriamantsika ohatr'izany dia vao mamaika mihamavesatra, entita mavesatra. Nandre fanambarana ndray andro izay veriko fa tena mahaliana tokoa ilay izy hoe ianao dia mitovy farary amin'ny zava-miafina tazoninao. Ary ataoko fa matetika ireny zava-miafina ireny dia mikika antsika miadana. Za dia tena ny fatoran'ny fanamelohana ka na dia efa niditra tamin'ny fifandraisana matanjaka tamin'Andriamanitra za ka na dia efa nampianatra ny olona mikasika ny fitiavan'Andriamanitra dia mbola nahatsiaro meloka foana ihany. Zany ny fomba fandoavantsika ny fahatsoantsika. Ka ninona mitranga dia tsy notsika fa tsy mila mandony vidiny intsony. Tahaka ny eto tany izay misy tambiny avokoa zavatra rehetra. Tsy misy zavatra tsara azontsika izany eto tany ka tsy vidiana. Ary nalala olona betsaka ny resaka tamiko mikasika vezatry ny fanamelohana izay entin'izy ireo. Fanamelohana dia olana lehibe, fanamelohan-tena dia olana lehibe. Fa tiako azonareo androany ny karazana fihetsepo izy ireny. Fa raha fantatrareo marina ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra, na ahoana ny fihetseponao, afaka manomboka amin'ny fona araka ny Baiboly ianao, ary fotoana fohy avy eo dia hanomboka hiala ireny fihetsepo ireny. Fa raha mbola mino fihetseponao ianao dia toy ny mamelo azy mbola hiazona azy ihany. Fa rehefa manomboka mino ten'Andriamanitra ianao ambony sy mihoatra ny fihetseponao dia tsy haharitra izany. Ary ireny fihetsepo ireny dia ho lany hery sy fahefana aminao. Firy aminareo no mijaly vokatry ny heloka sy fanamelohana? Ndao jerena. Saika ny olona rehetra mihitsy. Ary koa ny sasany aminareo zao mety ziogainy enta mavesatra tsy asainao manangan-tanana akory. Ary inoko fa ny olona mijery televiziona sy miaino amin'ny karazana ianao manjery hafa maro zao dia ampijaly ny heloka sy ny fanamelohana tokoa. Tiako takatrareo fa ny heloka dia azo avy amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy fahotana dia tsy misy heloka koa. Tsy misy hoe navela ny fahotana dia mbola homeloka ianao. Fa lainga izany sy fihetsepo entin'ny Satana ampijaliana antsika fotsiny. Ary nila taonany maro, tiako henonareo, taona maro ny laiko mba ahafahako miteny tanteraka fa tsy ampijalian'ny heloka sy fihetsepo intsony aza. Na dia manao zavatra diso aza izay ataoko tahaka ny ataon'ny rehetra. Bebaka, mangataka amin'Andriamanitra melahy, mandray famelan-keloka dia mandrosondray aho. Andriamanitra nila nampianatra lesona lehibe ataonany maro mikasika ny heloka. Araka lazaiko vidiana lafo tokoa izany. Dia tiako foana mitantaran'ny fomba nianarako izany taona maro lasa izay. Nanao zavatra tsy nety aho tsy tadidiko akory hoe inona le satria matetika manao adsoina foana ary ny devoly dia manamelokany amin'izany rehetra izany.
dia nandeha ny antsena tamin'izay nandeha vidy sakafo isan'andro dia tsaroako hafahafa zany a dia natsiaro nivesatra ilay eloka dia nandeha teny antsena teny a sady natsiarona lahelo zany dia nanomboka nanontany amin'ny tompo Josy ahoana no ahafahanao mandresy zany faotany zany ahoana no ahafahanao miatrika zany sy androsonao indray avy eo hitanareo ny zava-dehibe dia nahalalako ny valomarina hoy aho hoe ndraisiko ny sorona nataon'i Jesosy ho ahy tamin'ny hafatesany tao Kalvaria dia hoy izy hoe rovina no anaovanao zany moa dia hoy indray aho hoe zao mihitsy ny fotoana mety anaovana izany rovina no anaovanao zany dia avy eo mbola tsy ary malahelo 2 andro indray sa 3 andro hafa sa 3 herinandro dia nanomboka nasion'Andriamanitra hafa zaoka niezaka nandony zavatra izay efa voalohany ho ahy dia tia ny vaovao mafaly tsy mila anao asa hafa hanampy ny sorony izy satria izy efa nanao asa feno sy tanteraka ary na dia tsy nanao asa mihitsy azy izy ka tiako takatrareo fa raha nanao zavatra tsy nentinareo ary efa nangataka amin'Andriamanitra hamelanareo dia efa nibebaka ny amin'izany kanefa nareo mbola mahatsiaro meloka ihany dia ny devoly mandaingy aminareo mampiasa ny fihetseponareo ampijaliananareo ary mila malala betsaka ny ten'Andriamanitra nareo ka merina hitanisa izany amindray ianao hoe devoly tsy rarahako ny fihetsepoko fa fantatro ny marina tsy rarahako ny fihetsepoko fa fantatro daholo ny marina nanoratra boky kely mampianatra zava-dehibe antsoina hoe ny hery miafy ny fitenenana ny ten'Andriamanitra feo mafy ary voamarika eo amin'ny Lioka 4 devoly dia miteny zavatra amin'i Jesosy fa Jesosy namaly zavatra hafa tamin'ny devoly tsara aminareo ny mamaly ny devoly satria izy miteny zavatra aminareo foana fa nilaza zavatra tamin'i Jesosy ny devoly tondra fakam-panahy nisy fotoana aza ny tanisa tenin'Andriamanitra tsy araky ny izy tamin'i Jesosy izy fa Jesosy namaly azy araky ny izy foana fa voasoratra hoe dia tany sainy aminy eo ny tenin'Andriamanitra lazainy amin'ny feo mafy zany dia azo ny fandresena lazaiko zavatra nareo fa misy hery kokoa ao amin'izany mihoatra amin'izay heverin'ny devoly ananany misy hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra ampinoana amin'ny vavanao ianao zavatra hafa rehetra dia tsy maintsy andohalika eo amin'izany ao anatin'izany ny fihetsem-ponao marina dia rao Andriamanitra tiako hijery soratra masina telo mikasika ny olany eloko isika satria izany dia fihetsem-po teraka tsy fandrosoana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny olona maro ny eloka dia toy ny tady miazona anao tsy handeha dia toy ny mihetsika ianao nefa tsy afaka makaizakory manao zavatra tsy mety ianao matsiaro meloka andro maro dia fizanona izany ianao mandritra ny fotoana hiadivanao amin'izany dia manao adysoana hafandray ary mety tsy manao ny tsy mety akory azy ny devoly mantsy afaka mody manameloka antsika sy ny fanamelohana izay tsy avy amin'ny tsy mety ataontsika tena iny mihitsy ny fangalarana fifaliana jaona voalohany toko voalohany 1:5 soratra masina fantatsika fa tena inontsika ve zany manompo an'Andriamanitra ny baiboly tokoa ve isika tena mino Andriamanitra baiboly marina ve isika sa isika mekoka amin'ny fihetsem-pontsika jaona voalohany toko voalohany 1:5 raha manaiky tokoa isika fa nanota ka mifonany amin'izany ary mino fa teny ilayntsika ny mifonany amin'ireny mandra-pivoakany sy mahavoateny azy mbola iresaka izany misimisy aminao raha-pitso hatraiza ny asarobidin'izany hoe tonga madio amin'Andriamanitra ary tsy miazona zava-miafina na mandihy miodidina ny olana eo amin'ny fiainanao tsy izay iantsonao azy eo tsy izay tiatianao zany fa fahotana fa matoky sy marina izy fa marina amin'ny tontolony sy ny fanekeny ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana foana zany zao ny voalazany teny fa ataon'Andriamanitra raha mangataka amin'Andriamanitra amelanao anao dia amelanao izy ary anaisotra ny fahotanao tahaka ny fanalaviran'ny atsinanana amin'ny andrefana ary tsy mba ahatsiaro zany tsony vaovatsara zany rehefa maty teo amin'ny azo fijaliany Jesosy teo amin'ny 2 taona lasa navelany daholo ny fahotana rehetra vita sy izay rehetra nataon'ny olombelona izay mbola miaina rehetra na dia ny olona izay mbola tsy teraka azy dia voavaha ny olan'ny fahotana rehetra ny any ataontsika dia ny mino izany
misy soratra masina amin'ny romana izay milaza fa no afahana tamin'ny herin'ny fahotany sika teo amin'ny olona ary hitanareo matetika mihitsy any nino fa ny herin'ny zany fahotany zany ny eloka ataoko fa raha tena afaka mihina ianao fa voasasany ran Jesosy ka miazona ny lohanao hitraka isan'andro ary mahalala hoe izy ianao amin'ny Kristy dia andeha hitombo ara-panahy ka ho lasa zava-doza ho an'ny fanjakan'ny aizina. Ndao jerena ny jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany. Ty dia tena soratra masina manan-danja. Anak'izany zavatra no soratako aminareo eto izy dia miresaka mikasika eloka sy fanamelohana sy izay rehetra miaraka amin'izany. Raha manoty sika ibebao ny fahotantsika Andriamanitra melantsika anak'izany zavatra no soratako aminareo mba tsy handika anareo ny lalàn'Andriamanitra sy anotanareo. Baiboly manontolo dia nomenantsika mba hianarantsika ny tsy hanota dia hitombo sika fa jereo ty. Raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray sika. Zany dia Jesosy Kristy izay tanteraka amin'ny fahamarinana mahitsy sy marina izay mifanaraka amin'ny sitrapony ray amin'ny zavatra rehetra fisainana ary miasa. Ty zao dia tsy tiako adikanao vilana ka azavadika mihitsy azafady izay zavatra teneniko eto. Efa ataoko fa raha azontsika tsara ho soratra masina io dia tokony ho azontsika fa tsy ny fahotana angamba tena olana lehibe araka ny andrasantsika azy. Fa tena olana ho anao tokoa aloha raha tsy hainao ny miatrika izany. Fa hitanareo Jesosy efa namahany izany ka ho an'mpino izany tsy tokony ho lasa zavatra izay ampijalaintsika ka hiazona antsika amin'ny eloka tsisy fiafarana satria hoy Jesosy hoe indro zany rehetra zany no nampianariko anareo mba tsy hanotanareo fa raha manotonareo dia efa nisaronako izany. Tsy mila mijaly amin'ireo zavatra tsy nety nataonao na tsy mampety ny fiainanao rehetra intsony raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tiako ny olona rehetra atao amin'ity trano ity androany ho dia any an-trano tsisy eta-mavesatra. Tiako ireo izay mijery fahitalavitra mba azo an'izany avy hatrany efa voavela ao voadio tanteraka tamin'ny ranon'i Jesosy ary tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Sika tsy mila hoe afaka manao fanambarana aminareo fa aza ao androany. Andriamanitra tsy tezitra aminao. Ataoko fa ny andro toko-piainako dia atsiarovako ohatrany hoe tahaka andreny tezitra amiko ireny Andriamanitra. Ary fantatra fa izany zao dia isan'ny avy tamin'ny raiko izay tezitra amiko foanafoana. Ka isaky ny mba manao zavatra tsy mifanaraka aminy ianao dia efa mampatezitra azy izany. Dia efa manana fomba be da be izy ampijaliananao mandra-pahatonga anao anitsy izay zavatra nataonao teo. Nareo ve efa nanana olana ohatr' izany? Tsy manao ny tsy mety ianao amin'ny rehetra izay tsy fitoviana kely amin'ilay lalàna dia ampahafantarin'izy ireo anao avy hatrany. Mety hitenenao izy ireo, mety hijerenao fa tsy nitenenao mikasika izany fotsiny ihany. Fa raha vao manao zavatra tsy mety ianao dia tsy maintsy manao zavatra anitsiana ny vitanao ianao azona ny famindrapon'izy ireo. Ary ny aina toy izany ao nandritra ny taona maro tsisy antony tokony heverako fa Andriamanitra dia tahaka izany fa tsy tahaka izany izy. Hitanareo ny vaovao mafaly dia ny Andriamanitra ao tsy mba taitra aminao na ny amin'ny zavatra hafa koa. Efa fantany avokoa ny aminao rehetra mialohan'ny hatogavanao teto tany fantany avokoa ny tsy mety ataonao mialohan'ny hanaovanao izany ary mbola tiany foana ianao izay tsisy azonao atao hanampianan'izany. Hebreo 10:20 aza manaiky fehezina sy anjaka ny eloka ianao. Inozy lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny tsy ny fihetsem-po izay nananao. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompoam-pivavahana sy fanatitra. Dia jereo ty satria izao foana no ataontsika matetika manome fanatitra miverimberina foana. Izay mihitsy ny nataoko nanome ny fanatitry ny eloko mitovy foana. Izay tsy mba afaka manaisitra ny lafim-piainantsika rehetra ireo fahotana izay manarona antsika na nanala azy hiala. Fa izy kosa Kristy tiako ty soratra masiny ity. Tena tiako mihitsy ary ankafiny hamaky ty mihitsy androany. Fa izy kosa Kristy taorianany nanomezany sorona tokana ho an'ny fahotantsika izay ho tombono antsika amin'ny fotoana rehetra. Mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Para-panaony ny fahavalony hipetraka eo amin'ny fitoeran-tongony. Wow.
ary eo amin'ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo izay noko fa misy ilay fampihavanana tanteraka famelan-keloka sy fanafoanan'ireo saziny amin'ireo fahotana sy fandika an-dalàna dia tsy misy fanatitra ho an'ny ota ho an'izany intsony satria ny fahotantsika dia efa navela tanteraka voalovidy voaisotra no sokafana ao antsika ny lalana mba hananantsika fifandraisana mahafinaritra sy lalina amin'Andriamanitra. Tsy misy fanatitra intsony, tsisy fanatitra ho an'ny eloka, tsisy ho an'ny asa tsara anaovantsika izay anarenana ny fahotantsika mba hanekenantsika na ilayntsika an'izany akory. Ny any ilainao dia mifona, mianatra ny mandroso miaraka amin'Andriamanitra, mivoninahitra izy. Mahafinaritra fa misy olona tsy mba mahatsiaro matsiaro ndretra ilazy hoe matsiaro kenareo ve fa izany fihetsem-po rehetra izany manome antsika korotana firy aminareo no mahita fa ny eloka dia fihetsem-po izany hoe tsy tena tsapaitanana tsy zavatra mivaingana fihetsem-po fotsiny izany satria Andriamanitra efa nandamina izany trangan-javatra izany ka manaraka rehefa mifony ianao ka manomboka mahatsiaro meloka indray avy eo dia sahi manokatra ny vavanao manao tsy ilaiko mahatsiaro meloka lazao amin'ny tenanao tenena mafy aminy manampy anao hanavao ny sainao zany manampy anao resy lahatra zany ary tena mametraka ny devoly amin'ny toerana zany tsy ilaiko mahatsiaro meloka efa voavely ao satria Andriamanitra matoky ary tanterahany foana izay lazainy fa ho ataony. Ary ataoko fa matetika dia tsara ny manamafy keliny amin'izany koa. Misy olona tsy mba mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra azy. Tena loza be izany. Satria noko fa ny finoana fa tian'Andriamanitra ianao dia fiandohan'ny fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Tsy mahita karazam-panasitranana indrindra amin'ny tontolon'ny fanahy, indrindra ho an'ireo maratra, olona voaratra-po. Tsy mino aho fa misy fanasitranana manomboka raha tsy hoe ianao mino tokoa fa Andriamanitra tianao. Ary tianao tsy misy fepetra tokoa izy. Ankoatr'izany tsy izany tokoa ve nitadavin'ny olon-drehetra eto tany? Tsy izany tokoa ve rehefa izany tokoa no tanteraka? Tsy izany tokoa ve no ilain'ny olona rehetra teo ho tiavina tsy misy fepetra ary ekena fotsiny ny amin'ny tontolo izay misy azy ireo. Tsy mila manao saritsariny na mandaingy temba ho ekena sy tiavina fotsiny izy ireo. Ary Andriamanitra manome ny tsirairay avy amintsika izany. Tsy manana ina masolona izy, tsy hoe tia ny hafa izy fa tsy ny rehetra. Tsy afaka vidianao izany fitiavana izany, tsy mendrika anao izany fitiavana izany, ary tsy misy afaka ataonao mba hahatonga an'Andriamanitra tsy ho tianao, fa tsy ho afaka no azonao ny tombontsoan'izany raha lavinao ny ino izany. Ampahereziko ianareo mba handeha hijery ny tenanareo Samariana amin'ny fitaratra raha mbola tsy eo amin'izay toerana lalànao fa Andriamanitra dia tianao marina. Mandehana mijery fitaratra dia lazao hoe tianao Andriamanitra. Ianao anie ny resako e, tian'Andriamanitra ianao. Dia mety afaka milaza zavatra ohatr'izany koa hoe tsy manino izay vatsapako fantatro izany ary tena fantatro ary lazaiko anareo fa ny malala dia tsara noho ny fihetsem-po. Hoy aho hoe tsara ny malala noho ny fihetsem-po. Tsy hamelany devoly mihitsy sika amin'ny zavatra rehetra raha mbola miandry hatsapa zavatra vao ino izany. Fa raha vao mahazo fanambarana sika ka malala ary malala ka malala dia mahalala dia tsy ho voakorotan'ireny fihetsem-po ireny. Tsy mieritreritra izany intsony akory aho aorianan'ny fivavahako mahatsiaro en'Andriamanitra ave. Tsy mieritreritra mikasika ilay intsony aho mahatsiaro ositra ve zaho hipetoriana teny. Mahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra ato ve andro any amin'ny fotoam-piderana. Tsy mampanina akory ny tsy mieritreritra izany intsony. Ary tena inoko fa izany karazana zavatra izany dia fiainana ivelany ihany fa ny lalina indrindra iarahanao amin'Andriamanitra izay fihetsem-po izay misolo fahalalana. Ahoana nahatonga ny Joba tao anaty lozana na hoe fantatro fa velona ny mpanavotra ahy. Tsy azoko an-tsaina ny fahatsapany hoe lasa mety izany satria ny rehetra teo amin'ny fiainana dia potika sy ravaka nefa izy mbola laza fa hoe fantatro fa velona ny mpanavotra ahy.
arakaraka ny fianaranao ten'andriamanitra no atongavany izany fanambaranao anao rehefa manome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fotoananao fototsijoroanao dia aka izay ao an-tsainao izy ka anao izany ao am-ponao dia ho tonga zavatra izay tsy azon'izan'izay sorona aminao zany. Enaro ny fitiavan'andriamanitra raha manana olana amin'izany lafiny izany ianao aza ferina fotsiny zany ka iveranao fa tsara ihany ianao. Tsy misy zavatra afaka tenainao eo, tsy mila fiandoam-pandrina ianao fa mila fototra afahana mijoro. Mila milaza ianao hoe raha misy olona nazo zany za koa azo, raha misy olona afaka za koa afaka, raha misy olona faly za koa faly, raha misy olona miadana dia za koa zany, raha misy olona afaka ampiasain'Andriamanitra dia za zany, raha misy olona afaka mandresy ny lasa ratsiny dia hoy za zany. Aza mijanona fotsiny ianao ka milaza hoe nanana fianan-tsaritra ka mahatsiaro meloka ary mahatsiaro fa tsy tian'olona dia mahatsiaro koa fa olana dia hitako fa hoe tsy manana ho avy dia tsapako fa tsy mba manana tanjona. Marina e, mampiomehy zany rehefa lazay fa tsy zany ve nataontsika e. Matetika sika dia mino reny laingany fihetsem-po reny. Resaka ady amin'ny fihetsem-po ny 12 volana manaraka dia enjehako reny. Dia hoenonao zany dia iaino anao, dia iaino. Mandrapatonga anao tsy ho taitra amin'ireo fihetsem-ponao intsony. Indrindra ilay karazany ratsy izay mangalatra, izay nahafatesan'i Jesosy mba ho fiainanao. Tsy milaza fa ratsy daholo ny fihetsem-po rehetra fa mihetsi-po isika sombony amintsika avy amin'Andriamanitra reny, sombony amin'ny fanahintsika reny. Ary inoko fa mila mikarakara ny fihetsem-ponao ianao ary ataoko fa mila mandrindra ny tenanao ianao. Mba hahatonga ny fihetsem-ponao ho voazona, ho salama. Mila manao zavatra ho anao ianao, mianatra izany sy miasa mafy ary rehefa niasa mafy dia maina mihitsy ny foko. Dia taorian'izay dia nila ny feno fihetsem-poko ka ny fikarakarana tamin'ny rano izany na pédicure na lalao golf na zavatra hafa koa dia mila maka fotoana hikarakarana tena ianao, hikarakara ny fihetsem-ponao. Ka rehefa milaza hoe aza miaina amin'ny fihetsem-ponao, tsy midika izany fa lavintsika ny fananana azy reny. Fa milaza fotsiny fa tsy afaka mamela ilay karazany ratsy izany satana hifehezana antsika eo amin'ny fiainantsika sika. Mila fehezintsika reny fa tsy izy no fehantsika. Amen. Tsy maintsy nianatra ny fitiavan'Andriamanitra taona maro mialohany izany ka niainga tamin'ny lohako hatrany amin'ny foko. Mila namerina izany indray etsy na eny an-dalana azy tian'Andriamanitra, 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 tia ay Andriamanitra. Mety mbola tsy nahazo fitiavana tsy misy fepetra ianao ka sarotra aminao ny mandray izany ho fanomezana tsy hividiana avy amin'Andriamanitra. Fa nisy olona nyteny tamiko hoe rehefa nijery ahy ianao amin'ny televisiona dia manondro ny tananao amiko ka manao hoe tia anao Andriamanitra. Dia izay ny fiandohan'ny fiovam-piainana tamiko. Ary ataoko fa tena mampalahelo tokoa ny isan'ny olona izay tsy mba tena naheno izany teny izany tamin'ny fahitsiana sy fahamarinana tokoa. Ary raha mbola tsy nandre izany ianao, raha mbola tsy ninonao izany, averiko indray mandeha alohan'ny tohizako lazaiko anao androany fa tia anao Andriamanitra. Ho an'ny rehetra mihitsy tia anareo Andriamanitra.